izay ny amin'iny fa dia hoe zahantsika ihany moa zany ny afantatra ny tony vaovao mahakasika an'ity tranga iray ity fa manoloana ny zava-misy eo anivon'ny fitsarana dia mampirisika ny tokony sy ny dinika eo amin'ny mpitsara ny pirakidrara ary ny ministera tompon'andraikitra Andriamatoa Israel Ravalisson izay mpandrarany fonjany sady filohan'ny fikambanana ampy izay ihany koa eo anatrehan'ny olana ao anatin'ny fitsarana no namoahany izany hevitra izany. Amin'ny mampiasan'ny ministeran'ny fitsarana ny tenako zany ny tenako manokana amin'ny filohan'ny fikambanana ampy izay ny tenako dia izay kosa aloha zany dia miray saina tanteraka amin'reto greffier sy reto ilay mpitsara izay nanao ny fitokonana teto. Za manokana zany taona maro ny fanesana teto ataontsika hoe 30 taona mahery za manokana zany dia tsy tsara reny zavatra natao tamin'ny mpitsara reny fa tena manambanimbany ny olona mpitsara eto amin'ny firenena malagasy sady manimba ihany koa zany ny asan'ny fitsarana zany zavatra zany dia mombona miaraka amin'ny ray saina mombona alahelo amin'ireny zay fikambanana amp'izay fa mampalahelo reny toe-javatra reny. Ny zavatra tena mampalahelo ana amin'ilay izy fotsiny dia ity tsy tsara ny zavatra ohatr'ireny fa tokony mifampanatona dia miresaka. Zany hoe reny zavatra reny tsy tokony atao gidragidra fa natsoina le tompony le izy eo le lehibe reny natsoina tamin'ny toerana manokana kely dia rehefa avy eo mivahana tamin'ny endrika madio fa tsy natao ohatran'ny hoe zavatra ohatran'ireny fa tsy mety reny. Zay zany ny anahy atsoina le tompon'andraikitra izay mitondra an'le greve eo dia miresaka manokana amin'ny tompon'andraikitra amin'ny mpitandro filaminana dia vahana manokana tsisy an'ireny darodaroka be ohatrany mampalahelo zany le izy zany. Aleo zany mba hovaina ny fotom-pisainana fa tsy mety intsony fotom-pisainantsika zao zany.